Vakina amintsika ny tenin'Andriamanitra iarahanareo mandre. Izany dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia toko faha 40. Jeremia toko faha 40 ka manomboka amin'ny andininy faha 17 mifarana amin'ny andininy faha 20. Izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, ary aza mivadi-po ry Israely, fa indro hovonjeko avy amin'ny lavitra ianao, ary nitaranakao avy any amin'ny tany na babo azy, dia iverina Jakoba ka hiadana eny, andro fa izay izy ka tsy hisy hataitaitra azy. Aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, Jehova fa momba anao aho, fa na dia levoniko aza ny firenena rehetra zay nandroako anao, ianao tsy mba ho levoniko, nefa kosa mba hanariko araka ny atoniny ihany ianao, fa tsy dia avelako fotsiny. Amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio toko faha 10. Matio toko faha 10 manomboka amin'ny andininy faha 40 ka hatramin'ny faha 30. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao ny vakiny. Indro izao naniraka anareo tahaka ny ondry ampovoan'ny ambody, koa endre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona, fa atolony ny sinadriona sy okapohiny eo amin'ny sinagogany ianareo, ary hoetiny eo anatrehany mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko no vavolombelona aminy sy amin'ny jetilisa. Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahiny amin'izay fomba itenenanareo na zay olazainareo, fa omena anareo amin'izany ora izany zay olazainareo. Fa tsy anareo no miteny, fa ny fanahiny raiky io no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy anolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray anolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana anolotra ny rainy, sy ny reniny ka ahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa zay maharitra tamin'ny farany nofontsena. Ary manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona, dia mandosira ho any amin'ny hafa, fa lazaiko aminareo marina tokoa. Tsy ahatapotra ny tanàna Israely ianareo, tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa ny mpanompo tsy mihoatra noho ny tompony. Fa ampy ho an'ny mpampianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompotrano nataony hoe Beelzebuba tsy mainka avafa ny ankonany, koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina zay tsy aseho, na takona zay tsy ho fantatra. Zay lasaiko aminareo amin'ny maiziny dia ambarao eo amin'ny mazava, ary zay reriny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tapotrano. Aza matahotra zay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra zay ahay avery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy varividy mivety va ny vidin'ny tsintsina roa, nefa tsy misy nadiray akory azy amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelany rainareo, fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo, ary amin'izany nazovo no anaika eo anatrehan'ny olona, dia keko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izany an-danitra. Fa nazovo no anda eo anatrehan'ny olona, dia ho lavika kosa izy eo anatrehan'ny raiko izany an-danitra. Faranana any amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faha 17 manomboka amin'ny andiny faha 2 ka hatramin'ny faha 20. Ary rehefa tsy nihinan-kanina ely izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe: ry tompoko laho, tsara raha miaino ahy ianareo ka tsy hiala tany Kreta, mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fahatiantoko izao. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky, fa tsy hisy ho faty ianareo, fa na ny sambo ihany, fa ny sambo ihany no very. Fa nisy anjelin'Andriamanitra zay tompoko sady tompoiko nitsangana teo anilako alina, ka nanao hoe: aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara ianao, ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra zay miaraka aminao. Koa matoko ia ry tompoko lahy eo, fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany, nefa tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Ary tamin'ny alina faha 14 raha nivezimbezina tany Adria, izahay noho ny mamaton'alina dia nataony Matio,
matoloha fa efa nanakaiky ny tany, dia nanaka-drano izy ka hitany fa faharoapolo refy, ary no nandrosoroso kokoa izy dia nanaka-drano ndray ka hitany fa fahadimy-ambin'ny-folo refy, dia natahotra zay fandrao idona amin'ny aram-bato ka dia nandatsaka vato fantsika efatra teo ambody sambo ary naniry ny andro maraina. Fa raha nitady andositra hiala tamin'ny sambo ny matoloha ka efa napidina ny sambo misalopy teo amin'ny ranomasina izy, no dia andatsaka vato fantsika teo antoa sambo, dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila: raha tsy mitoetra eto an-tsambo ianareo dia tsy ho azo vonjeny ianareo. Dia notapahan'ny miaramila ny mazaka rehetra tamin'ny salopy ka navelany ho latsaka. Ary raha mbola tsy nazava ny andro dia niangavy tamin'ny olona rehetra Paoly mba hihinan-kanina ka nanao hoe: anio no faha-410 andro ny andrasa anareo sady naharinona ianareo ka tsy nihinana, koa mananatra anareo aho hihinan-kanina, fa izany no isan'ny namonjenanareo ary tsy isy ho very aminareo rehetra na dia singam-bolo ray akory aza. Ary rehefa niala izany izy dia nandray mofo, dia nisaotra n'Andriamanitra teo anatin'ny olona rehetra, ary rehefa novakiny dia nihinana izy. Dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa, ary izahay rehetra teo anaty sambo dia olona 770. Ary rehefa voky izy dia nariny hoany anatin'ny ranomasina ny anina mba hanamaivana ny sambo. Ray masino manamasina lay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Dia manasa ny mpaminan'Andriamanitra ampiteny izany teny izany eo amintsika tsirairay avy. Ivavaka itsika isaotra an'Andriamanitra. Ajeovan'Andriamanitra ray eo. Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Arainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Saotranao izay raha eo noho ny famondrapo sy ny fitiavanao mahagaga izay nomenao anay, afaka tafahoana eto amin'ity fiangonana Ambohimanga kely ity. Tao anatin'ny herintaona lasa izay nionanay teto farany, ankehitriny izay tafahoana eto indray. Handray ny afatra avy aminao, koa dia aperaka am-pelatananao ary ny programa rehetra eto. Ny fananao masina izay efa miaraka aminay eto dia ampiteny sy anendry ny vavanay sy ny molotray ny amin'ny afatra lehibe izay tianao ampitaina amin'ny fiangonana indray androany. Raisiko ary ny fanatitra sy ny fahafolokarena izay natolotra eo anao mba voninahitry ny anaranao, ka ho tahinao ny tokantrano tsiraray avy, ny paosy sy ny tsiraray avy izay nitondra izany, ka ny teny fikasanao dia tsy verina aminao foana Jehovah raha tsy nantanteraka izay nampandehananao azy, ka nokafanao ny varavaran'ny lanitra ho andrao izay nitondra izany ka androtsanao fitena fianambeampo azy. Dia ho asianao teny mafy koa ny valala tsy hanimba ny fidiram-bolanay, ny asa aman-draharahanay, ny varitra ataonay, ny fambolena ataonay, ny asa tanana ataonay, ny fiompiana ataonay, ny fitanterana, ny asa trano izay rehetrarehetra ataonay. Na tsy manana asa ary izay dia tsy ho tapaka ny fidiram-bola aminay satria ny valala dia ho asianao teny mafy ka tsy hakitika anay. Misaotra ray eo dia mitenena ary amin'ny alalan'ny fananao masina fa mihaino indray izay. Ny anaran'i Jesosy ilay maty ny levona nitsangana araka ny sorotra masina no angatana izany vavaka izany. Ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Dia manatsantsika ary mba hamonjy toerana isaorantsika an'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra eto Ambohimanga kely, paroasy Namboma Laza. Saika tafavory eto avokoatsika na itsika avy lavitra ary dia tonga maro be eto toerana. Dia mahafinaritra mifankahita tavatsika mifampahery amin'ny vaninandro toy izao satria omarian'androany ny faheritaonan'ny reny tantara sy afatra lehibe izay nomen'Andriamanitra antsika ireny, satria nisy ny 28 mars ny fibebana izay nataontsika, dia nisy ny Rome, ary dia androany ny sabata 7 Mai no ny safidianana hoe anamariana izany vaninandro sy fotoana lehibe izay nisy ny fiovana teto amin'ny fiangonantsika.
maneran-tany, tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany. Isaorantsika Andriamanitra satria nahatratra ty fotoana ity tsika, satria dia mba maro tokoa ny olona naniry, nikasa, ny mba hatratra ny faheritaonany izany fotoana lehibe no mariatsika nandehanana tamin'ny fibebahana izany, nefa indrisy noho ny antony maro samihafa dia tsy mba nanana tombonandro takatsika ireny olona ireny. Fa isika kosa dia natratra ty fotoana androany ity. Androany zany dia misy afatra lehibe izay omena atsika fiangonana, satria dia miainga avy eto Ambohimanga kely indray ny afatra ho an'ny fiangonana maneran-tany. Koa miomakomana ary tsika maka toerana tsara, sakafo ny saina, ny foa, ny sofina, fandrao dia misy very ny afatra omena atsika androany. Melohan'iny taona 2025 ny datiny 28 mars, nisy ny 2 mai, dia nisy ny fiampitanany Jordan. Ireny trangan-javatra ireny zany efa nambaran'Andriamanitra tamiko meloha, fa tsy fantatro hoe zavatra takitaky zany no iseho, fa izao ny zavatra niresahan'Andriamanitra tamiko tamin'izany talohany reny trangan-javatra tamin'ny volana marsa ireny, mbola taty amin'ny faraparan'ny taona 2024 zany. Dia lazain'i Jehova rehefa nivavaka dia nahazo an'ity teny ity, Amosa 5:7. Amosa 5:7. Amosa 5:7, page 852 izy raha Baiboly tsisy référence ny antsika. Page 852. Amosa 5:7 andininy 7 sy 10 dia ny 15. Amosa 5:7 andininy 7 sy 10 dia ny 15. Zao le soratra nomena tamin'izany. Fa indry zao no andidy ka ho sivaniko any amin'ny firenena rehetra ny taranak'Israely, tahaka ny fanasivanana vary amin'ny sivana, nefa tsisy voambary latsaka amin'ny tany na dia iray akory aza. Sabatra no hamonoana ny mpanota rehetra amin'ny oloko, dia ireo zay manao hoe ny loza tsy anakaiky na hahatratra anay. 15. Enina mboleko amin'ny taniny izy, ka tsy hongotana amin'ny taniny izay nomeko azy intsony izy, hoy Jehova Andriamanitrao. Izay lay afatra nomena. Tsy tsaroko tsara na ny taona 20 sy 20 izy na ny 13 sy 20. Fa nomena io afatra hoe indro zaho no handidy ka ho sivaniko amin'ny firenena rehetra ny taranak'Israely tahaka ny fanasivanana vary amin'ny sivana, nefa tsisy voambary latsaka amin'ny tany na dia iray akory aza. Sabatra no hamonoana ny mpanota rehetra amin'ny oloko, dia ireo zay manao hoe ny loza tsy anakaiky na ahatratra anay. Ho sivaniko izy Jehova ny oloko. Za no andidy fa ho sivaniko ny oloko, nefa tsisy voambary ho latsaka amin'ny tany na dia iray akory aza. Fa sabatra no hamonoana ny mpanota rehetra amin'ny oloko, dia ireo zay manao hoe ny loza tsy anakaiky ny afatra anay. Ahoana ro zany ny trangany zany fanasivanana izany? Amin'ny fomba ahoana no anaovana izany? Takitaky ny ahoana ny endriky izany sivana izany? Fa izy tsy manao hoe ho sivaniko ny firenena rehetra raha tamin'ny andron'ny Israely, dia hoe ny Babiloniana, ny Egyptiana, ny Siriana, ny Moabita, ny Kananita.
fa hoe ny oloko tsika ny nantefan'ny afatra izy tsy nanao ho sivaniko ny fiangonana katolika na ny fiangonana protestanta na ny fiangonana sabatista zay samy manany anarany rehetra manompo an' Jesosy Maty-Zoma na ny fiangonana zandry ny aladista rehetrarehetra tsy any ny antefan'ny afatra satria tsy ny mpitarika azy ireo nahazo an'izany filazana izany fa isika tsy ny mpampianatra azy ireo nahazo zany fanambarana izany fa ny mpampianatra atsika tsy ny lohan'ny mpitarika azy ireo fa ny lohan'ny mpitarika atsika zany ho sivaniko amin'inona ozy izy ny amelezany azy sabatra no aminona ny mpanota rehetra amin'ny oloko sabatra tsy sabatra arabaky teny io fa ny tenin'Andriamanitra maranitra toy ny sabatra inona ozy izy roa lela zany hoe io tenin'Andriamanitra io zany nisy tenin'Andriamanitra hivoaka ao hanasivanana ny olony ary rehefa mivoaka io afatra amin'ny soratra masina io dia io lay sabatra anavahan'Andriamanitra anasivanany ny olony dia rehefa mandeha io sivana io dia maro amin'ireo olona ireo ny anao hoe loza tsy anakaiky na hanatratra anay zay voambary latsaka tany rehetra izany dia laza fa tsy anakaiky anay ny loza fa ianareo tsy latsaka reo fa janona atao anaty sivana no hidiran-doza fa fitaka be io dia mbola ny teny any satria za moa rehefa mivavaka dia matetika omeny Jehovah foana ny teny hoe sambatra ny firenena zay toy izany eny sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamanina dia raha vavy mivavaka dia manokatra baiboly dia io teny io matetika ny tonga voalohany fa rehefa tena vita le afatra omen'Andriamanitra teny izy dia mamatika miteny izy dia mamatika vitany eo dia mamatika vitany eo dia mamatika dia rehefa ho tapotra ny teny resahany dia faranany amin'izany sambatra ny firenena zay toy izany sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamanina rehefa vita zay dia efa tsy teny intsony Jehovah dia efa akomboko ny baiboly indraindray miteny verset mamatika indroa dia efa faranany indraindray efa mamatika lava be mihitsy a zay vao faranany le afatra hoe retsoretso daholo ny afatra dia io ny afatra nomeny dia namatika ihany a dia tonga taty amin'ny Matthieu 7 koa ny afatra zay mbola mifanandrify anazy io ihany Matthieu 7 andininy 12 Matthieu 7 ny andininy 12 eny an-tanany ny fikororoany ary izaho hanadio tsara ny eo ampamolohany ka nangona ny variny ho any antsopotra fa ny kofa sy ny milolo dorana amin'ny afo tsy mety maty tena ny fanandrify amin'ilay hoe ho sivaniko ny voaka an'Andriamanitra ho sivaniko dia etondray ho kororoana anadio tsara ny eo mpamolohany ka hanangona ny vary ho any antsopotra fa ny kofa sy ny milolo dorany amin'ny afo tsy mety maty izany hoe raha fitinina zany dia tsotra ny afatra nomena zay nomeny holazaina amintsika fiangonana talohan'ny 28 marsa sy ny 2 mai za tsy malala zay trangan-javatra iseho na inona fa hoe ho sivaniko ny oloko handidy handidididy mihitsy zany ny Jehovah ho sivaniko ary ho kororoako ka ny vary ho atao any antsopotra fa ho dioviko izy izy ho dioviko ny famolona rehetra dia ny sariny zany dia ty rehefa nandeha zany le sivana fanasivanana n'le vary dia tsy isy voambary latsaka tany na iray azy fa rehefa kororoana indray izy dia diovina ozy izy ny ina moa le diovina tato iny lazana azy tsara tao hanadio tsara ny ampamolohany ka hanangona ny vary ho any antsopotra isy fanadiovana zany fanadiovana zany hoe fafana maloto ny trano dia fafana ny vovoka fafana ny fako hiala tamin'ilay trano zay le fanadiovana le ampamolony zany diovina tsara
zany hoe zay fakifako ao na lotoloto ao zany a de tsy hotafajanonao fa tsy maintsy voafafa tamin'ny toerana io. De gaka za tamin'izany, ahoana Andriamanitra no mety fisehony zany zavatra zany indray, ahoana no fitrangany zany zavatra izany indray, hoe ho sivanina de ho kororoana de ho diovina, fa tsisy voambary ho latsaka tany, fa ny vary teo amin'ny fikororoana de alefa any atsopotra, tsisy voambary ho latsaka amin'ny tany. Ahoana ho azy zany ny fomba fisehony zany? Na ampangororo ahy mihitsy zany, satria hoe ho sivanina tsika fiangonana, hoe iza no tratrany zany sivana zany indray, ary sabatra manao ahoana no endriky ny sabatra hivoaka melezana ny vahoaka, fa tsy maintsy ho diovina. Izany hoe ho diovina zany le fiangonana apokalipsy, ho avozina zany le fiangonana apokalipsy, zay mety lotoloto, zay mety fakofako rehetrarehetra de tsy maintsy ho voafafa amin'io fotoana io. De tahaka ny tamin'ny andro ny Gideona reny ihany, hoe manaova Gideona 300 lahy, fa ho tsofina ny Anjomary eto Madagasikara maneran-tany, de mitadiava 300 lahy amin'ny olona 2,4 22,000. Ahoana no ana sivanana azahoana olona 300 hividy an'izany Anjomara lehibe zany? De tsy azoko izy koa, tsy azoko tamin'izany, fa nomeny Jehovah ihany ny saina rehefa avy eo. Izao nanaovanao azy tahaka ny tamin'ny andro Gideona io, zay vao mitsangana ny maramila zay vonona hiady rehetrarehetra, ny fiangonana zay matahotra asa vao mipetraka, amin'ireo mbola vonona hiady reo maro be reo, fa ity no anaovany azy, zay afaka ny anome vola vidianany émetteur amin'ny 300 mahazaka 1 million. Asay vao mitsangana zay manana vola mahazaka ny 1 million fa tsy vonona ny ady, asay vao mipetraka. Zay ihany nanaovanao azy, de natao tokoa le izy io, fa de tratra tokoa le 300. Ary dia enitsika feheran'ny Madagasikara faritany enina, ankoatran'ireo fivondronana maro samihafa, misy ny radio na ny télévision tsika, mandeha amin'ny internet koa ny fampianarana tonga eran-tany amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy. De aty ariana voagaga hoe tena magaga le fiasan'Andriamanitra. Rehefa tonga indray ty fanasivanana ty, de tsy hitako koa hoe ahoana no anasivanako n'le olona, ho jerijerevako amin'ny pozipoziny eo ve, de hoe ty ohatra ny bilabila ny lohalika ny miala, ty mahitsy lohalika mijanona, sa ho jerevana masony indray hoe ity masony ohatra ny maso-tsonoa, ty mason-gasy, ka de le maso-tsonoa asoro daholo fa tsika tsonoa fa gasy. Sa ho jerevana amin'ny volony hoe ty ngita volo, ty tsotra volo, ka jerevo zay betsaka ny ngita sa ny tsotra ny betsaka, ohatra zany ve ny anasivanana azy sa ahoana? De tsy azoko mihitsy le izy hoe ahoana ny anasivanana nyty vahoaka be da be ty, satria ho fafana ny trano. Zany hoe dikan'io fafana zany zay tsy hampandroso rehetrarehetra, zay mpanakorotana rehetra, zay tsy valam-pano rehetrarehetra ao amin'ny fiangonana, zay mpanohariana rehetrarehetra, zay fahavalo ny afatra rehetrarehetra, dia ho voafafa. Fa nga zany hitanao eny amin'ny andriny, nga zany hitanao amin'ny masony na amin'ny lohany, tsy hita, fa de zay ny afatra nomena. Gaka am'izay ianao tonga tateoriana, tonga ny afatry ny anjely. De ndao raisina hoe tsy maninona, fa ao ny sasana hoe devoly io, ao ny sasana manao anjely io, tsy maninona. Na raisina hoe devoly ny afatra satria zay ny fiheveran'ny olona azy, na hoe anjely ny afatra fa mitondra ny afatra fa zay ny fiheveran'ny olona anazy. Fa rehefa tonga tokoa i afatra io, navahany am'izay tsika, napetany am'izay ny fotsy manga, de nanomboka teo am'izay nandeha le sivana, nandeha le fafatrano, nandeha le fikororoana. De zany eritreritra hoe zay angamba zany le sivana sy fikororoana. Fahita amin'izy io zany mbola nisy olona nanao sarisarina manga sy fotsy ivelany
fa ny ao anatiny mena sy mainty. Sahala amin'ny ohatrany hoe pasteky, ivelany izy de maitso fa ny ao anatiny izy de inona? Mena. Tena laza be tamin'ny andron'ny fitondranana teo aloha, tamin'ny andron'ny fitondran'ny Marika Ravalomanana hoe Tim. De nisy arema be tabe zany nivadika Tim. De ozy izy ny olona hoe Tim pasteky reo. Fa ny velan'ireo maitso, fa ny anatin'ireo inona? Mena. Ary nisy nanao pasteky koa zany rehefa tonga le fotsy sy manga. Satria tsy mahazo miditra ao am-piangonana raha tsy manao fotsy manga. Dia nanao fotsy manga izy, fa ny ao anatiny loa mena. Mainty ny ao anatiny. Dia tonga Jehovah niafatra, tonga taty amiko niafatra. Mitany Jordanina ny zanak'Israely. Efa tafita ny ranomasina mena dia mitany Jordanina fa io ny sivana farany. Dia ho hita eo daholo ireo pasteky ireo. Fa reo tsy maintsy tsy tratra. Izay tsy tratra ny fotsy sy manga zany dia tratra ny fiampitanany onony Jordanina. Fa zaho izy Jehovah ho fafana ny ampamolohana rehetra, ny fiangonana io fafana io, ho diovina io, ho sivanina andidy afa ho sivaniko izy Jehovah. Dia tonga tokoa reny. Dia be be ny olona diso hevitra. Fa ny fitanany Jordanina tsy ny anjely ny resaka an'izany, tsy anjely ny nampitany zany hafatra zany taty amiko, fa tonga taty amiko zany hafatra izany. Hoe mbola misy olona ataontsika hoe pisoloky, mbola mamitaka ao, fa za Jehovah tsy azon'ny olona reo fitahana, fa mbola sivaniko fandroandray reo, koroko fandroandray reo, apitaony Jordanina amin'izay, hitranga eo amin'izay daholy ny vary sy ny tsy parifary, ny milolo sy ny tena vary amin'ny sivana. Dia nandeha tokoa iny. Dia rehefa nivoaka moa iny dia heritaona tsika zao, ho vakiko amintsika ny hafatra izay nampitaina tamintsika amin'ireny. Dia ty hafatra ty samitsika mijery, misy ny efa tanteraka nampiarina, misy efa natanteraka na vita ny fampiarana, misy tsy mbola tanteraka, mbola tsy vita, fa misy efa andalam-patanterahana fa mbola tsy tanteraka hatrany farana. Heritaona tateo aoriana. Dia vakiko le izy satria mifanaraka mivaky tenintsika misoratra masina amin'ny perikôpa ty mihitsy ny faheritaona androany. Dia io koa dia mbola mahagaga ty perikôpa tsika ty, hoe maninona ty perikôpa ty? Mbola averiko, za tsy manao mamboatra ny perikôpa io, sady tsy miresaka amin'ny olona mikarakara anazy io, ka manao hoe amboamboary tahaka an'izao, fa midaty zao aho dia ho any Ambohimanga kely. Amin'ny faheritaona ny ka dia amboamboary eo ny toko sy andininy mba hifanaraka amin'io. Fa za ry omaly nanomboka tamin'ny sasaky ny herinandro tao, nanomboka fampianarana apokalipsy tany Majunga izay. Omaly niverina avy any Majunga, ny ala maraina tany tonga hariva ty, amonjy ety androany ity. Dia eritrereto amin'izany hoe raha ohatra ka tsy tafaverina izahay dia tany Majunga zany ny resaka fa tsy teto Ambohimanga kely. Raha sanatria ka nisy loza nahazo anay, satria loza fotsiny eran'iny lalana iny, firy ny olona maty tatoato amin'ny fiarakodia, amin'ny lozam-piarakodia. Tsika nefa iaraha mahita fizay rehefa mandeha dia tsy mba mandeha mafy fa mandeha mora arak'izay tratra. Ary toa mindray nareo tena ahoana koa milamina tena zany ny fandehanana milamina dia milamina. Miala maraina zay ty Antananarivo dia sakafo atoandro no vonjena any Majunga, dia mahatratra sakafo atoandro tsara. Miala maraina zay avy any Majunga dia mahatratra sakafo atoandro aty Antananarivo. Miala eo amin'ny enina maraina eo na amin'ny fito, avy aty Antananarivo miala amin'ny enina, avy any Majunga miala amin'ny fito, dia mahatratra sakafo atoandro. Nareo milamina ny dia amin'izany. Dia rehetra olona mba tsy hisy tension anao ka te hisy tension dia mba miaraha aminay rehefa tonga ny fotoana ohatran'ireny, dia mba hiaraka aminareo kely mba hitsapany tensionko, hoe firy moa ny tensionko zao, ambony sa
ambany dia ho hitanao ny tensionnao rehefa mba miaraka aminainao amin'izany ty zany dia tonga soma tsara eto ka tsy perikopy tsy hoe korony hoe namboamboarina arak'izay fipetrany. Dia ina moa ny azo atao fa dia isaorantsika Andriamanitra satria tafavory eto itsika mihaino ty afary ty. Iverenana zany ilay izy fa ny fanadinoana manko be da be misy amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, ka rehefa mba miverimberina ny afatra dia mba moramora kokoa ny mitadidy azy. Dia ovakina io afatra io za tsy hanazava be da be fa hamaky fotsiny dia samy mitsaintsaina. Iza tamin'ireo nefa mba tanterahako, iza tamin'ireo mba fa niainako, iza tamin'ireo mba fa nazaoko fandresena, ary izany tsy resiko mihitsy, ary izany mbola eo an-dalana am-piadiana miady hatra amin'izao, ary manantena fa mbola ho mpandresy. Amen. Ireto ny zavatra tokony ataon'ny fiangonana araka ny baikon'Andriamanitra zany. Mila madio foana isan'andro, ka na tsy manana akanjo betsaka aza dia mila sasana mba hadio foana. Toy izany koa ny vatana, ny trano, ny saina, fo, fa raha tsy zany dia tsy afaka ahitan'Andriamanitra. Fahadiovana zany. Io ny azy zany dia mba mariako kely antsika lehilahy tao am-piangonana, ny tongotra, ny bakiraro dia tokony mba madio foana atao am-piangonana, fa indrindrandrindra isika vehivavy, satria raha ny vehivavy no maimbo tongotra dia horera kokoa noho ny lehilahy tsy miborosy nify. Dia mba ezana zany raha fatao am-piangonana mba tsy hisy fofona mivoakany amin'ny tongotra, dia tsy ny tongotra ihany fa na ny helika, mba surtout rehefa midera reny ianao dia ny helika miainga foana, ny tanana miakatra ambony, dia mety tsy hain'ny olona tsony manavaka an'ilay izy hoe fofo kelika sa fofo tongotra ary zany henoko zany ve. Dia mino aho fa raha sendra misy tokoa zany fofona izany dia tsisy tena hoe ranomanitra haut de gamme dernier-ki 5000 volts io anaovanay io, nefa tsy mahazo manao inona ntsony koa. Mila atao matevina sy lava ny akanjo indrindra fa ny vehivavy. Manomboka izao dia tsy azo asiana kapa sy kiraro intsony ao am-piangonana. Zany angamba efa tanterakitsika, satria efa tsy misy kapa sy kiraro intsony aty am-piangonana. Tokony ho modely daholo ny apokalipsia amin'izay rehetra atao. Mila manaja ny mpitondra. Dia raha izany ary zao ny afatra dia ahoana zany ve ny avy amin'ny devoly? Dia tohizantsika ilay izy. Nisy afatra izay nomena antsika hoe rehefa tonga ny sabata atoandro dia tsy azo asiana fivoriana ny ratsany intsony fa ny vehivavy mamonjy fivoriana Dorcas, ny lehilahy mamonjy ny fivoriana Samaritanina raha misy. Zay ny afatra nomena tamin'izay. Fa amin'izao fotoana zao dia misokatra ny fivorian'ny sampana rehetrarehetra rehefa sabata zany mirava ny fiangonana, satria be da be ny olona tsy afaka mivory ny alahady, satria sabata izy efa tsy miasa, dia lahady izy teren'ny mpampiasa azy tsy maintsy manao ny asa, satria efa mena sabata tsy asa. Ka raha fa mena sabata izy tsy miasa fa mivavaka tonga ny alahady, mbola tsy asa indray izy fa tsy maintsy hamonjy ny fivorian'ny sampana, dia roahan'ny patron izy. Ka andro enina ny iasanao sy anaovanao ny raharanao, fa sabatan'i Jehovah ny andro fa fitotsika zany mena andro enina iasana, dia miasa mandritry ny andro enina, fa amin'ny sabata dia mitsahatra. Zany hoe manomboka lahady ianao zany afaka miasa, dia manomboka miasa. Dikan'izany raha misy asa fanompoana asian'Andriamanitra ataonao na tokony ho ataonao nefany ao anatin'ny andro fiasanao mandritry ny herinandro, dia omenao fotoana izy hoe ataovy amin'ny fotoana ohatr'izao fa za miasa amin'io fa tsy afaka, na lahady tsy miasa dia afaka lahady, fa ny andavanandro za miasa, sabata any am-piangonana, lahady afaka manao an'ilay izy, dia afaka manao ny fivoriana rehetra tsika izany. Atao fantatry ny olona rehefa mipaika ny zoma hariva alohan'ny maty masoandro dia efa voadio ny trano, ny vatana tsy metsena intsony. Atao hitan'ny olona hoe koa hoe tsy misy setroka mivoaka intsony satria amin'ireo apokalipsia. Dia io misy efa matateraka azy, misy mbola ao an-dalana, misy mbola tsy mahavita arakaraky ny eo amin'ny etomanany eo amin'ny tsirairay avy zany, fa hitako mbola an-dalana ny fataterana azy. Saron-dono vehivavy dia tsy asiana ilay kisarisary maro samihafa ireny intsony, fa tonga dia tsotra, tsy asiana ireny dantely ireny,
sisiny napetapetaka kofehy ireny, fa tampon ireny, fa tampon izany dia vita soratra manga fa tsy hafa ny lokon'ny soratra, tsy mety ny loko hafa tahaka ny hoe mavo, maitso, mena fa manga ihany. Saron-doha ny vehivavy efa niala zany le sarisary sy ny namany reny fa dia efa manga, efa hita hoe efa manana an'izay daholo tsika manatanteraka anazy zany. Tsy azoko ambana ny lamba hafa ny saron-doha fa tokony fahatokana ny toerany. Saron-doha baiboly robe pastoral no miaraka mipetraka fa tsy hoe rehefa mivavaka voatadiavina amin'ny lamba maloto samy hafa any ireo. Dia tsika ny mahita an'izany any amin'ny fiainantsika any hoe fa mba tanteraka vely izy sady mbola mitambatra ao daholo izy, tsy mitondra kiraro finosina misaseo amin'ny toerana hipetrahana ao am-piangonana. Dia efa tsika mahita hoe zany dia efa tsy misy tsono zany, fa efa ny ainatsika efa afaka. Ny volony vehivavy dia saronana tsara ao anatin'ny saron-doha fa tsy asiana mipoipoitra. Mila manana saron-doha roa ny vehivavy, ny ray vavahana isan'andro, ny ray hoentina rehefa sabata. Takonana tsara zany le volo. Dia za zany mbola mahita tsy dia mitakona tsara fa mbola misy mipoipoitra tsara izy eo fa ezao zany le izy mba ho takotakona ny volo izany. Ny saron-doha atao anaronana ny loha araka ny anarany izany fa tsy natao anakonana ny zavatra hafa zany. Averina amin'ny laony ny hira fiderana ka zavaina amin'ireo mpanentana hoe inona natao hira fiderana. Dia efa miverina zany sa tsy hitantsika miverina zany amin'izao? Efa tena miverina amin'ny laony tsara. Rehefa manao ny décoration ny fiangonana dia manga sy fotsy daholo ny lokony, dia takan'izao: ny rindrina fotsy na manga, ny rideau manga na fotsy, ranaovana azy. Dia io fandraisantsika io tsy mitovy ny mason'ny olona amin'ilay loko bleu ciel. Samy manana ny maso apokalyptika ahitany bleu ciel, dia lasa fangaroaro voraka be daholo le izy. Ny sasany zany ary efa gris marron zany ny azy, mbola bleu ciel ihany ny fahitany azy. Izy bleu ciel ka tsy hitanao tsy bleu ciel io avao koa izy. Dia ny sasany ohatrany maitsomaitso indray zany. Dia ny hafarany moa dia natao malalaka le izy hoe mba tsy ahatongavana fanafitohinana, dia alao ny olona samy anao ny mangany daholo. Dia jefintsika zao ato misy karazana manga maromaro, misy bleu roi, misy bleu tsaikotsaiko daholo reo. Ohatrany lasa tsara be nge mahita an'le fotsy manodidina anazy. Mahafinaritra be io. Tany Majunga zay tena nataony zareo fanaovan-jiro fito ny tetian'olona tamin'izay tany farany. Sarina fanaovan-jiro fito le manga. Ohatrany misy fanaovan-jiro dia mizara fito le izy, ngeza be koa moa le atao maison de la culture. Dia misy karazana manga bleu roi, bleu courtoise, tsy haiko, bleu ciel, bleu iny. Dia ny sasany ireny ataony ohatrany araka ny ciel hoa izy etỳ anoloana aty. Misy manga dia fotsy, dia manga dia miovaova le manga, dia ohatrany misy taratra tonga dia misintona maso be zany le. Zao mijery ambony rotony dia misintona maso be le rideau. Fa raha plafond io tsy mba jery ambony foana ianao fa mijery olona foana ohatr'izao anao. Zao izy vao mijery dia ohatrany makany foana ny maso. Dia ny zavatra tadiavina hoe zavatra mahafinaritra ny maso no anomezana voninahitra an'Andriamanitra zany. Plafond fotsy atao mitovy amin'ny Ambohimalaza daholo. Dia io dia mbola ezaka be io fa tsy mbola mahatratra ny Ambohimalaza daholo ny olona. Ny carreau fotsy manga kely, fotsy manga kely ny sisiny. Za rehefa manao carreau zany dia sady hiteny zany ny fotsy hitany manga zany mba hampatsara azy. Satria ireny ny lokon'ny lanitra izay nataontsika. Dia io moa be da be moa mitabataba Mason'ny Maria hoe franc-maçon io hoe iza ny taloha ny lanitra sa Mason'ny Maria? Iza ny taloha ny lanitra sa ny franc-maçon? Iza ny taloha ny Mason'ny Maria sa ny franc-maçon sa i Mordecai izay nomena fitafiana inona? Manga tsy fotsy rehefa nasandratra teo amin'inona? Teo amin'ny voninahana. Fa zany moa le sivana, izany moa le fikoroana, izany moa le famolona no fafana, no diovina. Dia tratran'izay daholo izay rehetrarehetra. Ny mpino rehetra tamin'ny apokalipsy tokony hanao akanjo manga sy fotsy daholo rehefa sabata, fa ny didiny fotsiny tsy mitovy, samy manana ny azy koa amin'izay raha vao mivoaka ny trano eny an-dalana. Dia efa fantatra ny olona mijery hoe reny ny apokalipsy fa andeha hivavaka dia ho vita ho azy ny asa fitoriana. Efa tanteraka zany sa tsy tanteraka? Efa fantatry ny olona hoe reny ny apoka.
fantatry ny olona dia misandoka sy misalovana indray ny mpivavaka sasany mangalatra fotsy manga dia ny mampiavaka azy reny arabaina fotsiny sapary Jehova vao tsy mamaly sapary Jehova izy dia efa tony le volamena osiko tony, vola manga osiko tony, vola fotsy osiko tony le pasteky manga sy fotsy ivelany fotsiny fa ny ao anatiny mena. Amin'ny coliseum fanamariana zany dia bleu roi daholo zany tsika fotsy sy manga mandritry n'io fotoana io miezaka daholo zany mba hitovy amin'io dia zao ny fotsy dia ataovy tena fotsy satria zay zao nandeha avy any amin'ny faritra tsiraray avy any dia mandalo eny an-dalana za zao tsy nietrehitra mihitsy misy fiangonana ao Andriba ao, misy fiangonana apokalypsy io tsy henanay tao ry zareo miaraka amin'ny saron-doha tsara tarehy be daholo dia ankizy amam-behivavy sy ny lehilahy efa vonona daholo ireo olona reo ny amin'ny 20 taonantsika satria maro amin'izy ireo tsy mbola nitan'izany Tananarivo zany dia efa mivonombonina daholo hatrany amin'ny ankizy efa voaomana daholo satria miakabokatra koa ny frais sy ny sakafo rehetrarehetra amin'ny fitafiana hiatrika amin'io 20 taonantsika io fa anakoako eran-tany io 20 taona ny fiangonantsika io. Dia tena ho fahatiatoka sy hanenina zay tsy ho tonga amin'io satria misy afatra manokana zay ho ampitain'Andriamanitra ho atsika ato anatiny ihany amin'io fotoana io. Amen. Mety ady hevitra be io nresana tamin'izany mety ho ady hevitra be io ho an'ny mpino rehetrarehetra kanefa ozy izy dia mila manaja zay lazain'ny mpaminany satria tsy manao inona tokoa Jehova tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Toy izany koa rehefa manao trano ny apokalypsy dia mampiady loko fotsy sy manga ka naizanaiza no aleha dia vao mijery ny masony olona dia hoe tranony apokalypsy io ary dia efa misy tokoa zany resaka zany zay trano fotsy manga ngeza be hitan'ny olona any dia lazain'ny olona tanàna anao le trano dia zay hoe amen ao aho. Jereva tsara ty rehefa tanteraka ny faminaniana oriana kely eo izy dia atao fotsy manga daholo ny lokon'ny sekoly ny hôpitaly ny tranompokon'olona ny tranompokontany ny tabile ny mpianatra mpampianatra ny dokotera ny orinasa ary efa zany any izy zao hoe efa alefany zareo miloha izy zao efa ataony fotsy manga dia manao retosy fotsiny tsika rehefa tonga zany rehefa tanteraka amin'ny faminaniana efa zany daholo ny fanjakana rehetrarehetra dia ina indray zany reo dia masony Maria indray zany reo midina niny Ambojatovo iny ianao avy aty ambony aty eo amin'ny ministeran'ny rano dia misy toeran'ny Jirama eo sy ny ben-dranon'ny Jirama fa tena fotsy manga tsara tarehy be mihitsy nanaovany azy. Raha tanteraka ireo lokon'akanjo reo rehefa andeha hivavaka ianareo dia ahiratra ny masony manodidina fa amin'izao fotoana izao tsy fantatra intsony ozy izy manavaka ny apokalypsy sy ny vaony oloko sy ny adventiste sy ny FMFOA sy ny episcoco sy ny ara-pilazantsara sy ny sisa efa tonga ny andro sabata ny fanatitry ny sampana na ny rano amin'ny ratsana radio fanorenana sekoly ICA sekoly ny apokalypsy dia analana ny ampafolony daholy ireny atao anaty valopy amin'ny anarany mba ampiroborobo ireny toerana sy ireny asa ataony sampana rehetrarehetra ireny dia samy mandinika tsika hoe inona no efa mandeha amin'izany inona no mbola tsy mandeha amin'izany dia nresahana tsika ny olona matetika izy tsy miheno radio raha fanambarana tsika fa dia miheno radio hafa daholo ka tokony heno ny radio fanambarana foana satria mety misy afatra tapoka zay hivoaka amin'io radio io na filazana mainka tapoka amin'ny radio nefa na izany aza dia ilaina tsika ihany io zany misy fanamarena kely ataoko ilaintsika ihany ny mihaino vaovao apokalyptika amin'ireny télévision sy amin'ny radio hafa ireny mba halalantsika ny vaovao maneran-tany izay tsy rentsika amin'ny radiotsika eo toerana zany. Tokony l'olona daholo manao asa fisoronana fa tsy asiana anjarany sapana intsony
ireo manadra-bavaka maro samihafa afa-tsy ny mpanentana ihany. Dia misy fanamarina kely fa ho an'izay vitsy ny lolona ao aminy na tsy misy dia afaka manampy ny diakona sy ny laika 30 taona ny resahana aty fa 20 taona miakatra eo. Ohatra zany tsisy afa-tsy lolona afa-tsy anankiray amin'le zanam-piangonana dia lolona rery ve no anomboka ny fotoana eto. Dia mandeha mivavaka fisaorana dia izy no anao azy, mandeha mivavaka fonana dia izy rery no anao azy, vavaka fanamasina dia izy rery no manao azy, vavaka ho an'ny fianakaviana sy rery dia izy rery, dia mbola izy rery ny vavaka dia izy rery ny toro-teny. Dia izy ny olona tsaramaso foana le loka tsy mba misy fangarona, tonga dia ndeha tsaramaso dia asiana sira dia zay. Nefa le tsaramaso tokony mba asiana tongolo, asiana poivre, asiana carry, asiana menaka. Ho an'ny mihinan-kena asiany hena, ho an'ny tsy mihinan-kena asiany akoho, ho an'ny tsy mihinana akoho asiany hena omby. Samy afafangarongarony eo zany le izy. Ny mpanentana koa dia mila olona masina sarobidy, hono Jehova fa masina ny tempolony. Rehefa manadra-bavaka ny lolo eny aloha dia mangina tsy mivavaka intsony ny fiangonana rehetra any am-pitoerana fa izy rery ihany sisa no miteny dia mihaino Andriamanitra. Omena antsika lolona fotoana zany ny fiangonana mba hivavaka rehefa anjaranao ny mivavaka, dia anao koa mivavaka, dia mivavaka daholo ny olona rehetrarehetra. Dia rehefa eo koa ny ilaina mivavaka tsika, misokafa ny vava dia mitenena mihitsy ianao mivavaka, fa tsy dia tabatabaina koa mba mitenenao Andriamanitra zao mirafo aminay io makatsy makaroa. Dia mihaino le mpitarika aty, rehefa hitany hoe fa mangina tsisy miteny intsony dia manao vavaka amin'izay izy. Ka ny vavaka ataon'le tian'ny loha rehefa mivavaka dia tsotra, fohy, mazava, dia izay tena ho resahana no tenenina fa tsy roitina lava be. Dia anao zany rehefa mivavaka aty aloha fa mitindana fotsiny satria efa mivavaka ny fiangonana, dia anao koa mivavaka teo dia fitininao fa tsy hoe vao tonga mandray micro anao dia folo segonda fotsiny dia efa oayaya ujikitirmara. Ny olona mbola mivavaka ireto dia riatanao ny anao eto. Azonareo ve zany ry lolona? Mazava tsara zany. Avy aloha hivavaka ny olona. Zay anao vao mivavaka. Dia rehefa mivavaka koa tsika dia tsy mihaino ny vavaka ataon'ny olona hafa any fa ny anao atao. Rehefa dia nisy tantara ohatran'izao. Ny vavaka sampiray fanantenana zany, mpiara-miasa izy ireo. Dia rehefa nandehandeha any faritany any dia mivavaka amin'ny alina. Dia samy mivavaka ao dia le anankiray zany mivavaka, le raha-matao anankiray mivavaka. Andriamanitra mamela ny heriko sy ny fahotako, hafa ao amin'ity laingalainga ty Andriamanitra fa dia lainga foana ny tena tononoko amin'ity. Indrindra moa miasa tao dia tsy maintsy lainga foana. Dia izy le mpiara-miasa aminazy eo, ary za zany dia ngain'ity foana raha zao no fandehaniko ty. Tena ohatrany tsy norme ty olona miara-miasa amina ty fa tena ny akamoron'ny zavatra resany ty zany lainga. Ka za mihaino izay vavaka ataony ihany koa izy rehefa mivavaka hiala amin'ny lainga ko inona ny rarianao zany, na mpandainga izy na mpanina fa ny anao ataovy. Ataovy tsotra sady fohy mazava zany. Tsotra fohy mazava. Satria masina Jehova dia masina koa ny teny ka tokony tsy hapetraka amin'ny tany ny Baiboly rehefa any am-piangonana fa samy mitady ny asiany azy avy. Ohatra ambony poketra, ohatra ny an'ny vehivavy. Amin'izao isaky ny taitra amin'ny alina dia manaova vavaka fifonana. Afatra tamin'izany oa ty averiko ty rehefa taitra amin'ny alina zany mba maninona ozy izy vavaka dia mifona. Mihaino ary isy reloloko fa efa tombotra ny andro ary efa mbe apototry ny azo no famaky koa dia tsy fotoana fatoritoriana intsony izao fa mila miambina mibavaka fa aza ataonareo fa vazivazy vany miomana fa vanim-potoana efa ao anatin'ny fahatezeran'i Jehova izao. Aza ataonareo zavatra kely ny famaizany tsy to horingana avokoa zay rehetra miteny hoe efa renay foana zany, aiza zay zay ringana eo. Mafy noho ny anjentrisany ny lozanjony apokalipsy zay manamafy mifony satria tsy mety miaino sy tsy makatò sady tsy mibebaka. Momba ny fanamasinana tena ho an'ny paster sy ny evangelista sy ny prémissionnaire sy ny lolona, ny diakona, ny chorale mitendry zava-maneno, ny mpanentana. Dia izao ny afatra omena. Nomena antsika tamin'izany. Ireo manasa fisoronana ka tsy masina ka manonona tsodrano dia ny tsodrano zay tononony dia tanteraka mipino zay marina sy masina mandray an'iny tsodrano iny. Fa ny an'ilay loolona na paster na evangelista na prémissionnaire na missionnaire kosa dia mifanohitra amin'izany amin'izay tononony eo no miantra aminy, koa izany no ilana fahamasinana.
rehefa avy mitoroteny koa isika zay nahazo andraikitra amin'izany dia mikoka mivavaka sy misaotra an'Andriamanitra rehefa vita ny toroteny. Dia tsika zany mandinika hoe efa miainantsika ve zany, efa ivelomantsika zany. Tahak'izay koa ny diakona manandratra fanatitra, fitafiana anaovany, ny koralina mihira ety anoloana, mpitendry zava-maneno, ny mpanentana manonona fitahiana sy fiadanana, dia mila manamaso tena fa raha tsy tonga amin'izay dia ny olona tonononao an'iny mahazo azy, fa ny mifanohitra amin'iny tonga aminao, na diakona ianao, na koralina, na mpitendry, na mpanentana. Momba ny saribakoly nonoro isan-karazany bibikely haingon-trano sy ny sisa ao amin'ny trano ireny, na sorona, asorona. Dia tsika samy mandinika an'izany hoe efa mba nahavitan'izany izay, izay dia mbola tsy nahavitan'izany hatramin'izao, fa dia mbola miara-matory amin'ny nonoro sao ihany, na dia efa niteraka any nono, ny anaran'ny zanakay nono dodo. Radio Fanambarana jeritsika hatramin'izay Radio Fanambarana mandeha foana 7/7 24/24. Rehefa tonga ny zoma hariva, rehefa tapitra ny toroteny farany ataon'ny pasteur Mayolla dia vonoina ny radio, dia raha-pitso hariva maty masoandro zay vao mandeha ny radio, dia efa miaina amin'izany tsika. Rehefa manandra-bavaka misorona ny aloha dia tsy asiana feokira intsony, fa i mivavaka sandratra iny dia miresaka amin'Andriamanitra ka mila fanginana sy fahatoniana ary fifatoana tanteraka, satria Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana. Dia efa miaina amin'izany koa tsika, efa tsy mandeha intsony ny zava-maneno. Tsy mety amintsika apokalipsy mankalaza ireny fetim-pivavahana tahaka ny Paska amin'ny Pentekosta ireny, fetifety maro samihafa tsy ara-tsoratra masina ireny, fa raha manao izany tsika dia mikoka eo anatrehany Belzebuba sy Lucifera sy ny miaramilany, satria ireny no entina andrebireben'ny olona. Tsy azo atao intsony manao fijorovo vavolombelona kira rehefa hariva, fa raha te hira dia miditra any amin'ny groupe na ny tokopira, ko dia mety zanarina sitoriana fa Jehova mihitsy no efa nanao antsika matoy izy mbola manao izao alanenina izao. Jehova mihitsy no efa manavao antsika matoy izy mbola manao izao alanenina izao, dia tsy tiany horingana isika. Ary te hampatsiaro anareo aho, na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra, fa rehefa nivonjen'ny tompo afaka tany Egipta ny olona dia naringany ihany taorinan'izany izay tsy nino. Nisy ny fivadikanina 3 andro sy 3 alina, ny 7 andro ndraiky 20 andro sy ny sisa, hoe najanona satria namboarina tsika. Fa zao malalaka daholo indray tsika rehetra, afaka manao fivadikanina na 3 andro na 3 alina na 7 andro na 70 alina. Dia ataovy izay zakantsika zany fa mety daholo. Ankoatra ny 70 sabata izay efa mipetraka. Zanaky ny apokalipsy tsy mahazo mianatra amin'ireny sekolim-pinoana reny, nanomboka tamin'ny taona 524 dia tsika ny mahita hoe efa mba nahita sekoly ve sa mbola tsy nahita, nampidirana ny zanaka. Ka raha mbola tsy nahita moa dia atao kory moa zany, fa dia mbola ao aloha zany, fa rehefa mahita dia efa tsara zay. Izana koa izay manan-katao rehetrarehetra mba anangana sekoly. Tsy mila manao asa fitondrana kalamanjana intsony itsika, zay ny resana nomena tamin'iny, satria manamboatra ny ato anatiny na nefiny tato anatiny. Dikan'izay heritaona tsika ny tefena malalaka amin'izay zao, afaka manao asa fitoriana daholo koa ny fiangonana tsiraray avy amin'ny toerana izy ahafahany manao ny asa izany. Ny fond d'écran telefona tokony nosarin'ny pasteur Manondro no atao aminy. Sonnerie telefona dia ny générique amin'ny fampianarana apokalipsy no tokony ho atao, zay afaka mampiditra izany. Zay tsy mahay makanisany amin'ny foibe anampidirany azy, raha ohatra ka tsy mahita fanampidirana, tsy mahay ny mampiditra azy izy. Zao ny afatra nomena ny fiangonana, tsika fiangonana iray manontolo zany. Mahalahelo Jehova no ireto toetra fanaontsika ato amin'ny apokalipsy reto, koa alanenina ho an'ny apokalipsy ty zavatra ty, ka izay tsy miorona dia ringana avokoa afa-tsy ny ankizy. Latsaky ny 10 taona ihany no afaka amin'izany. Ho avy ny anjely andringana, tsy hanavana na pastera na ny vadiny, na ny pré-missionnaire na ny vadiny, na ny evangeliste na ny vadiny, na missionnaire na ny vadiny, na ireo zanaka pastera ireo, na zanaka loholona, na zanaka diakona na dorcas, na koralina na groupe na safitoriana na samartany na tsara fanahy, sekoly sabata, piasan'ny RFA, piasan'ny foibe, protocole, scout, trésorier, équipe ny délivrance, ny comité national, comité régional, comité ny fiangonana, comité
paroasy komitin'ny fanorenana GFFM ny mpinotsotra rehetra ny antefan'ny afatra tsisy akanavaka izany. Marihana tsara, na pastera na missionnaire na evangelista na loolona sy ny vady amanjanana dia tsy afaka amin'izany afatra izany. Ireto ireo zavatra asainy bebatsika ireo. Tsy madio fo, reto zany ny adsoina hita amin'ny fiangonana, tsy madio fo ny olona. Nefa ny baiboly milaza hoe samy raha zay madio fo am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Dia matoa zany tsika tsy mahazo valim-bavaka mihitsy mbola maloto fo amin'olona ianao. Maloto, misy olona mampaloto fo anao dia tsy mbola madio ny fonao hatramin'izao, nefa anao mangataka amin'Andriamanitra dia tsy mahita azy, ianao tsisy valim-bavaka azonao mihitsy. Ka anao mbola maloto ny fonao mirisy am'risy, ianao ihany mahalala an'izany. Tsisy mahafantatra hoe ty olo ty dia maloto fo amin'ny ihany, fa ianao ihany mahalala ny fonao hoe za mbola maloto ny foko amin'iny, za aloha inona ataon'iny, za tsy mamela an'iny e, raha nataon'iny tampoka sy ny sisa, dia tsisy valim-bavaka azonao izany. Mimonomonina mpitondra kanefa tsy ny mpitondra no ataony an'izany fa Jehovah. Ka mitandrema fa ho avy ny anjely andringana zay rehetra mamotsy fotsy ny anarany, miavonavona sy manao teny tsy voahevitra ka matezitra ny hafa. Miavonavona ny lehilahy ny vehivavy mifampangaringarika, fa misy olona ohatrany tsy titiny akory dia ny olona dia rehaba tonga dia ndiahody ny lohany, dia mandratra ny fony hafa dia malahelo, dia anatona dia mifampiaraba dia fandray tanana fa tsy jerevany akory ny olona fa dia tsy maintsy miaraba fotsiny eo zany rehetra. Izany rehetrarehetra zany ndresana tamin'izany mba hiovana. Mbola misy manao verni, ranomanitra, zipo fohy, pataloha manara-batana, tsy montina. Indraindray ireo zanako kely ireo ndefa mandeha nresaka, rehefa mandeha manao fanatitra reny dia iny zareo zany ny ataony mijery le olona manao verni foana zareo sy le tanany sy le tongony dia mifampikita izy rovavy, iny koa mbola manao, iny koa mbola manao. Any an-trano izy miteny izay, or papa ary mbola misy manao verni foana izy ao amin'ny fiangonana. Dia fa aon'ny tanareo an'izany, rehefa manao rakitra reny izy dia jerevanay. Dia nataoko vazivazy, teneniko reny olona reny, rehefa manao rakitra nareo aza manao fa rehefa andavanandro manaova fa hitany zanako. Nisy nahazo hery indray, hay mahazo manao zany rehefa nivelany zany, rehefa ny fiangonana ihany tsy azo manao. Vazivazy ny ahy zany. Dia manitra no mahita an'izany, mbola misy izy. Tamin'izany fa efa herintaona tsika zao, tamin'izany zany ny tenenina herintaona zao hoe manao ahoana. Misy mbola manao verni, ranomanitra, zipo fohy, pataloha manara-batana, tsy montina. Dia misy ny sasany atao ahoana zany, ary nareo zany mbola manao ranomanitra. Dia izy itsy ranomanitra pastera fa fofokelika. Enjana koa zany ranomanitra fofokelika zany, aiza misy mivarotra an'izany manko ty. Tsy ranomanitra izy fa fofokelika, miara mipetraka anao dia miakatra be le fofontonga. Ary anareo manao ranomanitra amin'ny tongotra va? Le any pastera ranomanitra tongotra io ka. Manao peratra nefa mbola tsy manambady, mihaino hiran'izao tontolo izao amin'ny carte téléphone, manao Twitter amin'ny Airtel sy amin'ny Airtel, manao Facebook dia mifandrangitra ady ao. Zany hoe manao Facebook zany dia mifandrangitra ao dia manao izay nahafotoinany anankiray. Raha misy mpifankaty zany dia nisaraka izy roa tonga dia indesiny amin'ny Facebook indray, ty indray ny olona miaraka amiko fa zany ka miaraka amin'ity tsony. Dia tezitra ny anankiray dia efa tena trarako ny sariny tao amin'ny Facebook, efa miaraka amin'ny anina indray. Dia miady ny mpivady sy ny namany sy ny sisa. Za dia efa miterana ireny tovovavy maka sary aminah reny, hiaraka sary pastera, aza mba lefalefa any Facebook ihany sary miaraka sary aminah io fa dia mahazo ny temaina sy ny daga. So dia lefa indray dia mizesy tany hoe io zay sy pastera, hampiady anah mivadiko amin'ny tanàna ao. Ahoana io? Pirofo tsy azo elana tsony io izy. Eo vao sahiranao andamina ny raha tokantranonay indray. Miavonavona, miebebo, mifosafosa ny tanora sasany eo am-piangonana. Misy apokalypsy tsy miorona fa miandrandra ny fitondran'ny pastera. Dia raha ohatra izy ka makany dia mandroso izy, fa raha mifanohitra amin'izany dia miemotra mandrovotra pataloha sy zipo fotsiny eo am-piangonana ny ankabeazany. Mbola misy loolona mbola mihinana paraky misorotoka mifoka sigara mijangajanga, kanefa rehefa sabata dia miakatra eny amin'ny altara ihany ka mamitaka ny tenany sady mamitaka ny Jehovah. Malahelo Jehovah voaloto ny altara. Maka vola amin'ny andro sabata amin'ny ansinina, miteniteny foana amin'ny andro sabata, miresaka olona na mifosa, matafitonina ny hafa, mifetsika sy ny fiteny.
dia misy olona tokoa nge dia manao fiteny tena manafitohina mihitsy. Ny diakona anaovanjareo teny manafitohina, dia anao manao teny manafitohina koa ny diakona amin'ilay fandaminana sy ny sisa. Misy ireo mbola miasa ny sabata, milalao telefônina amin'ny andro sabata. Ilay olona izy moa naran'olona masafady, ilay olona lanto, milalao telefônina ilay olona lanto zany ho kay telefônina baiboly zany no toko sy ndininy amin'ny baiboly ny mankiny azy. Za verike mesazy niza sady ary nivakiny lolo lato amin'ny tanàna ato atao kaiky eto tio a. Karaha azo atao zany atao am-piangonana mba tsy baiboly amin'ny telefônina no ampiasaina, fa tena inona zany? Satria raha vao hitany tanora ianao lolo lalanto manokatra telefônina amin'ny baiboly, dia ny ery tsy malala hoe baiboly no vakinao fa Facebook io ataonao io angamba amin'ny andro sabata, fa baiboly hoentina zany a. Za nge mana telefônina misy baiboly koa, za ve dia ndeha hisisy teto hoe tena za zao fa baiboly indray zao namakiko amin'ny telefônina, dia mifamatika ohatr'izay le tantara zany tsy miady. Mandoto manodidina sy ny fiangonana ao anatin'ny sy anivelany mampisakafo zaza ao am-piangonana, mbola misy mampisakafo zaza ao am-piangonana. Efa niteneniko ny any ny vanatiko sy ny zafikely reo, aza ampisakafoanana ao am-piangonana ny zaza, dia tsika samy mijery an'izany daholo. Mandretrafo sabata tokony vitainy alohan'ny maty masoandro ny fandroana sakafo rehetra raha azo atao. Dia ato mbola tavelato ny afatry ny tandrinesa. Tsy mety ny ataon'ny tandrinesa zay mitondra ilay taratasy kely afatra omeko anao. Dia anjarantsika mijery hoe efa tanteraka ve zany sa tsy mbola tanteraka, mbola manao vizy sa tsy manao itsony. Farotra CD amin'ny andro sabata, mividy zavatra amin'ny andro sabata, miresaka sipasipa rehefa sabata, manao firaisana ny zoma maty masoandro nefa tsy mbola mpivady ara-dalàna ara-panjakana, nefa sabata mila fanamasina tena. Rehefa manao firaisana manary ranonaina, manao fanabeazanaizana, tsy mety amin'ny apokalipsy fa daty ihany. Tokony anao ezaka ny Dorcas hampianatra ny vehivavy rehetra amin'io fomba fanisana daty io. Fivorian'ny Dorcas zany dia aza menatra rehefa tsy mahay manisa daty ianao. Ino ty io atsika lehilahy? Isika lehilahy koa dia tokony hanana fahonona tena sy andefitra mba hanaraka io daty io, fa tsy eneriny vaditsika hoe tsy estina na anatin'ny daty na tsy anao ny daty dia forcenao ny vadinao zany, fa mba andefitra hanaraka an'io zany ny lehilahy, mba tsy hiteraka alahelo amin'ny madama, satria dia lasa saozatiny eo ilay vadinao zany a, miteraka isaky ny 2 minitra. Dia izao tokony hanao seminaire koa isika lehilahy rehetra manambady. Itsika eto paroasina Ambohimalaza zany tokony voriana koa ny lehilahy mampanao seminaire, dia mba misy manampahaizana dokotera momba n'io firaisana ara-nofo zany, satria ilaina ny fampiofanana. Dia manazava koa ny tsika lehilahy hoe io zany na mety na lehilahy manambady na tsy manambady dia samy mba mianatra azy. Any am-pianarana moa éducation sexuelle ny ilazany azy, mianatra éducation sexuelle. Dia mba ampianarina koa zany ny lehilahy hoe rehefa sahala amin'izao, rehefa te-teraka nareo mivady dia afaka miray ianareo, fa amin'ity daty ty dia tsy afaka miray ianareo raha ohatra tsy hiteraka. Dia mba manaiky an'izay zany ny lehilahy hoe mba tsy hiteraka aloha zany tsika, fa aleo mba fa 2 taona le zandriny eo zay vao miteraka, fa tsy hoe korony hoe vao 9 volana ianao dia efa hiteraka indray sady zany, amin'izay mba tsy reraka le ramatoa zany mitaiza azy. Azotsika lehilahy ve zany zay? Dia maheno an'izay daholo tsika eran'ny Madagasikara, manaova formation ho an'ny lehilahy ataovy lahady le izy, atsona daholo ny lehilahy rehetra manambady dia mba atorony toromarika eo. Anjaranareo Dorcas koa zany manorony toromarika ny an'ny tokony ataon'ny vehivavy amin'ny lehilahy, dia ny lehilahy tokony ataony amin'ny vehivavy, samy mba mifanorotoro eo zany, fa mba fa olona ty andrenivohitra fa tsy olona any ambanivohitra daholo isika korony. Azonareo ny tiako resahana amin'izany. Betsaka ireo tanora ataon'ny apokalipsy mivoaka tsy manambady ka noho ny tahotra ny ray aman-dreny dia manala zaza. Misy koa raim-pianakaviana tsy miverina ny fotoany dia mihinana fanafody famerenana andreo izy, dia rehefa avy eo nefa zaza ny ao dia lasa afaka le zaza zany, ka dia malahelo Jehovah satria izy niteny hoe mitera mameno ny tany. Entre parenthèse n'inona zany? Ny fiangonana.
mifandrafy amin'ny resaka fitiavana lehilahy na vehivavy ao am-piangonana, mifandrafy amin'ny resaka fitiavana ny lehilahy na ny vehivavy ao am-piangonana. Ny lehilahy mitety vehivavy maro ao am-piangonana, avy eo ny vehivavy miady any amin'ny Facebook, any amin'ny Twitter, mifandramatra eo tokotany am-piangonana hoe ahoana nalainy ity Jocelyn ka tsy fantany ity fa miaraka aminahy iny. Makavady hafa firenena na dia efa dradradradraina lava aza ny fampianarana hoe aza makavady hafa firenena, dia mbola misy ihany ny makavady hafa firenena. Misy manao firaisana alohan'ny fanambadiana ary ny tena mampalahelo dia ao anatin'ny alim-bavaka farany taona nanaovan'izy ireo an'izany eny amin'ny sisisiny amin'ny vody hazo eny amin'ny tamboho eny. Raha tsiraka Jehova dia tsy asiana eo alim-bavaka intsony, amin'izay voafehy amin'ny tokantrano daholo ny tanora. Mandeha manao resapona rehefa toroteny. Koa izany lazany hoe efa mipaika amin'ny lanitra ny fahotan'ny apokalipsika malahelo Jehova ka safotry ny ranomaso ny fiangonana indrindra fa ny altara. Ohatra ny hoe fatsana ny ankababezan'ny apokalipsi madio velany fotsiny nefa ao anatin'ny korotapaty. Ny teny faneva fotsiny hoe miova avozo ny zavatra rehetra kanefa ny toetra tsy miova fa ny eo ihany no eo. Kely sisa ny fotoana handravahana ny gentilisa, efa betsaka izy ireo nyringan'ny anjely amin'ny alalan'ireny loza maro samihafa ireny, lozan'ny ranomasina, fiaramanidina, fiarakodia, ny jiolahy, ny dahalo manafika sy mamono. Ikorotana ny firenena ary tsy ho ela dia miomana fa hitodika aty amin'ny apokalipsi ny lela-pamaky. Izany hoe hanaovana alanenina farany amin'ny fiangonana. Tamin'izany zany afatra izany. Raha mety dia avoaka haingana ty afatra ity sa mba misy azo vonjena ihany, fa efa tena mipaika amin'ny lanitra ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny akamaroan'ny olona ao amin'ny apokalipsi. Zavatra efa nampianarina daholo ny akabaizan'ireo rehetrarehetra reo fa mafiatoka sady madimpony apokalipsi. Koa miverena amin'ny fitiavana voalohany dia mibeba fa ho avy ny anjely iraka Jehova handringana atsika. Mitomonisy midradradra samy mandrovitra ny fitafiny. Raha samy mahavita izany ny apokalipsi rehetra, angamba mety hanenina ihany Andriamanitra tahaka izay nataony tamin'ny mponiny Ninive. Koa ankehitriny ary hoy Jehova dia miverena amiko amin'ny fifonana sy amin'ny ranomaso ary amin'ny fivadikana. Raha tafita ity afatra ity, na ino ny olona na tsy ino, na ieno ny olona na tsy eno, satria taranaka maditra izy, dia ho afaka amin'ireo olona ireo ny rahanareo izay mandre sy mampita ity afatra ity. Tsy mety ny manery olona hanao ny asan'Andriamanitra, fa leo ny olona hanao antsitrapo fa tsy tiany Jehova ny manao asa tsy vokatry ny fo sady monomonina. Isika aloha olona izay tompona andraikitra amin'ny fiangonana dia maro be ny manao teny mahery amin'ny ondry andrasana ka miteraka alahelo sy ranomaso amin'ireo voakan'Andriamanitra. Koa atsaharo ny fahasikana tahaka ny sakay pilikelo sy sakay tsy lany 5 lahy sy ny famelivelesana ny pino na ankolaka na mivantana amin'ny alalan'ny toroteny, ataovy ampitiavana ny fananarana ny zanak'Andriamanitra. Dia ty misy fanamarena fanovana kely zay ampitaina amintsika. Ndresahana hoe tsy mety manao opération valopy lasopy gâteau sy ny sisa minasan'Andriamanitra, fa leo atao Gideona ka izay fon'ny olona no atao. Dia tsy miantra mihitsy izy, tsy mandeha mihitsy le izy, dia tsy mahazo vola mihitsy ny sampana. Satria zara raha manao le olona dia azo ny fiangonana atao koa zany manomboka zao ny mitady fomba ahitana vola akoatran'ny Gideona mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia tsy mitondra kiraro eny amin'ny altara rehefa vita ny fitaom-pivavahana mangorona ny sono sy ny zavatra rehetrarehetra ity, fa zavatra masina ny itepoly izany. Zay zany reny afatra ireny. Heritaona tsika zao zany dia napatsahivina le izy, dia samy nandray zay tandrify atsika tao tsika hoe nanahoana ny ahy, efa mba nivoatra ve aho, efa mba niova ve aho, nanahoana ny fiangonako, ny asa fanompoana rehetra zay nataoko. Enao mandinika ny tenanao fa Andriamanitra koa malala amin'izany amin'ny fiainanao. Aza mifampijery ny hafa sy mandinika ny hafa hoe ihany na mbola tsy navita fa ihany na navita fa zao, fa ny tenanao ihany jerevana. Satria izay ny afatra nomena antsika
mba ahafahantsika mandroso heritaona atsika zao. Ngeza be ny afatra tamin'izay oringaniko izy ireo zanak'Andriamanitra ireo ary nandeha resaka tamin'izay hoe nyroapahatelontsika ho tafalatato daholo. Fa matoa tsy lasa ny roapahatelontsika, ny antony dia tsotra. Rehefa tsy voakoroka atsika, tsy voafafa tao amin'ny fiangonana antsika, tsy nilatsaka tamin'ny sivana atsika rehefa ny sivanina, dia tena nibebaka tamin'ny ranomaso tsika reto matoa mbola tavela heritaona eto. Dia me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleloja! Matoa tsika tsy tratran'izany sivana zany fa mbola tavela tratran'ny heritaona. Fa tsy tahaka ny sasany izy tratran'ny kifafa dia voafafa, zay voasivana dia voasivana, zay voakoroka dia koroka. Ary tiany no alohany antsika ny vaky teny dia tiany tiako tsindrina. Raha ohatra zany ka nandeha ilay sivana ka tsisy voasivana na ny ray aza dia mampieritreritra. Nandeha ilay fikorohana dia tsisy voakoroka ny akofa ny ala dia mampieritreritra. Nandeha ny famafana dia tsisy fako, tsisy loto ny fafana tao fa dia nadio daholo, mampieritreritra. Ny afatra izay nomena any lazaina tamintsika. Fa ny azy zany pirofo fa tena Jehova mihitsy no ato amin'ity fiangonana ity nyresaka tamintsika. Dia zao rehefa nikorohana ny voakan'Andriamanitra dia ny ala ny akofa dia nipetraka ny voambary. Me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleloja! Rehefa nodiovina ny ampamolaina, ny sopotra sy ny rehetrarehetra, dia ny fakofako ny ala. Voafafa ny kifafa, fa ny toerana nadio tafapetraka teo ihany. Rehefa ny sivanina ny vahoaka dia tahaka ny mpanasivana rehetrarehetra, tsy maintsy misy akofa, latsaka ao, fasika latsaka ao, fa ny voambary tsy maintsy tafapetraka eo, mizara roa tsara reo zany. Dia ny zavatra nagaga anahy dia zao, tsy nieritreretiko mihitsy hoe ny afatry ny anjely ane ka hitondra fikorohana, ny fipitana ny Jordana ane ka fanasivanana tena faran'izay enjana fa zay tsy voambary rehetrarehetra dia lasa. Fa dia nataon'i Jehova tokoa zay. Nefa izany no lazainy Belzeboba, Lucifera, Satana, drakona sy menarana fa hoe devoly ono io mitondra fanavozana ao amin'ny fiangonan'io. Dia zao mazava tokoa. Fa raha nolazainy devoly izy dia ny azy no entiny, tsy vaniny ny azy, tsy navelany tato intsony. Ary Andriamanitra nanatateraka an'izay koa, kororoana tsika. Dia jerevy ny afatra, tsika mbola tavela. Jerevy ilay vaky teny tao amin'ny Jeremia tao. Jeremia toko fahafiry moa izy, 9:7. Jeremia toko 9:7. Andiny 7:20 sy 8:20. Fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoka, ary aza mivadiporo Israely, fa indro vonjeko avy amin'ny lavitra ianao, ary nitaranaka ao avy any amin'ny tany nababo azy, dia iverina Jakoba ka hiadana eny andro fahizay izy ka tsisy anaitaitra azy. Amen. Aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoka Jehova, fa momba anao aho, fa naodeleo voniko aza ny firenena rehetra zay nandroako anao, ianao tsy mba ho le voniko, nefa kosa mba hanariko araka ny antony ihany ianao fa tsy havelako fotsiny. Aza matahotra ozy izy, fa za dia tsoroko amintsika fa dia natahotra tokoa ny za tamin'ny fotoana ho sivanina ny voakan'Andriamanitra ho koroana. Amin'ny fomba ahoana re zany? Ahoana ny mety fiatraikan'izany amin'ny fiangonana? Iza daholo no voafafana? Dia tsy gaga tokoa raha nisy latsaka tamin'ny sivana, tsy gaga raha nisy voambary tavela tao anatin'ny sivana, satria izay le fanasivanana. Ary reo izy le vaky teny tao dia hoe ireo dia ilaza hoe tsy ahazo anay ny loza. Reo olona latsaka tao anaty sivana reo zany dia teny an'izany hoe tsy ahazo anay ny loza, fandringanana. Dia ozy izy Jehova, aza matahotra ianareo zay tavela eo, ry Jakoba mpanompoko Jehova, fa momba anao aho, fa nao dia le voniko aza ny firenena rehetra zay manodidina anao, ianao tsy mba ho le voniko. Amen. Ianao tsy mba ho le voniko. Dia izy sasany hoe fa tsy ato amintsika intsony Jehova niala tamintsika ny fanahiny, tsy ato intsony ny fanaovan-jiro sy ny sisa, za mbola averiko.
raha tsy ataontsika ntsony ny fanahiny Jehova zany, raha tsy ataontsika ntsony ny fanaovan-jiro, tsy afaka manao fampianarana apokalipsy ntsonytsika eto Madagasikara eran-tany. Tonga dia mikatona io raha tsy atao amintsika ntsony ny fanaovan-jiro. Fa matoatsika mbola afaka mampirehitra ny fanaovan-jiro io, izy mbola atao amintsika. Mbola nalatsy tsy ho levoniko ianao, na dia teo aza zany niadalantsika ny fahotantsika mipaika tamin'ny lanitra, dia izy rehefa le fitiavan'Andriamanitra nalefa niny tamin'ny taona lasa iny, andron'ny fibebahana iny, hoe ho tena ho ringanitsika. Fa maninontsika tsy ringana, nibebakitsika, nibebakitsika, nifono tamin'ny ranomasotsika. Dia na dia zany ary ozy izy, ny adalana sy ny fahotana izay nataontsika kosa ozy izy Jehova, tsy avelako fotsiny ihany tsika fa mba ataoko ahoana ozy izy, hanariko ihany ianareo ozy izy. Nefa kosa mba hanariko ihany araka ny antonony ihany ianao, fa tsy dia avelako fotsiny ihany. Tsika izay mbola atao hoe eo anatin'ny ady, mbola tsy matateraka fa mbola miady mba havoaka mpandresy, anarin'ny Jehova tsika fa tsy levonina hoy Jehova. Ary io dia mitovitovy amin'ilay asan'ny apôstôly toko 720. Asan'ny apôstôly toko 720. Dia vaky tenintsika teo. Vakitsika ny 220 ka hatramin'ny 520. Asan'ny apôstôly toko 720 ny 220 hatramin'ny 520. Ary rehefa tsy nihinan-kanina ela izy ireo, Paoly dia nitsangana teo voany ka nanao hoe: ry tompokilahy, tsara raha nieno ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta mba tsy ho nahita izao fahasimbana sy fahatiatoka izao. Ary ankehitriny mananatra anareo mba hatoky, fa tsisy ho faty ianareo, fa ny sambo ihany no ho very. Fa nisy anjelin'Andriamanitra zay tompoiko sady tompoiko nitsangana teo anilako halina, nanao hoe: aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehany Kaisara ianao, ary rehefa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra zay miaraka aminao. Ko matokiry tompokilahy, fa mino an'Andriamanitra fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany, nefa tsy maintsy ho fefika ihany amin'ny nosy anankiray isika. Zareo tsara lazainy Paoly eto tamin'ireto olona mpanara-diana azy reto, tao anatin'ny tafio-drivotra ny fofofofo tao, efa tsisy nananteno voavonjy ho velona, hoe aza matao ny sambo ihany ozy izy no fefika, fa itsika tsy maintsy ho tafita daholy, fa ny sambo io dia tsy maintsy ho fefika. Fa aza matahotra ianareo fa nisy anjelin'ny tompo ny teny tamiko. Fa aza matahotra. Sariny zany dia ty nandalo tafio-drivotra safotofoto tokoa tsika tamin'ny alalan'ilay sivana sy ilay fikoroana sy ilay famafana mba hampadio ny antokoana ny rehetrarehetra. Dia izao ny zavatra nyresahany: nisy anjelin'ny tompo ny teny tamiko fa tsisy aminareo ho faty na tsy ho avitra, fa aza matahotra. Izany hoe zay voambary rehetra dia raha mandalo sivana dia tsisy ho faty, tsisy hiraraka amin'ny tany. Ny voambary rehetra dia rehefa kororoana dia tsisy ho tsofo ny rivotra, fa hipetraka tsara. Fa aza matahotra. Dia ny sambo ihany ozy izy no fefika. Aiza misy an'ireto olona reto ao anatin'ny inona ry zareo? Ao anatin'ny sambo izy. Dia inona zavatra nitranga? 130 ka hatramin'ny faraka amin'ny 30, roa amin'ny 30. Asan'ny apôstôly toko 720 30 sy raika hatramin'ny roa amin'ny 30. Fa raha nitady andositra hiala tamin'ny sambo ny mateloka efa napidina ny salopy teo amin'ny ranomasina izy, no dia andatsaka vato fantsika andoha sambo. Dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramilany: raha tsy mitoetra eto an-tsambo ireo dia tsy azo vonjena ianareo. Dia notapahany miaramilany mazaka rehetra tamin'ny salopy ka navelany olo-latsaka. Naverin'ny Paoly zany: raha tsy mitoetra eto anatin'ny sambo ireo olona ireo ozy izy dia tsy azo vonjena. Teneny ireo olona ao anatin'io sambo fa ao anatin'ny sambo ihany no ananan'izy ireo antoka assurance fa ho velona izy. Fa raha vao miala reo dia vitany aminy. Efa misafotofoto be ny raharaha. Iny moa ilay rivotra misafotofoto, rivotry ny fampianarana misafotofoto tamin'ireny afatra ireny.
ao ny sasany tena manana rivotra be tena enjana mihitsy milaza devoly io satana io fa voafitakinareo io fibebahana io manga tsy fotsy io ao ny sasany tena nanana hevitra mihitsy hoe tena aizako izy devoly abebaka anao sy ampiovanao ampialanao amin'zaozao firy ny olona niova tena sa fotofoto teo de rehefa raha ny olona sasany andeha miala amin'ny sambo fa tsy tafavoaka ty de hozy paoly zay miala amin'ny sambo de zao de ozy ndray ny sasany ka ty nge sambo efa hofefika ihany ina ny janonanao sambo efa iletika io fa tsy mbola miletika ny sambo fa mbola eo ary ianao mbola ao anatiny eo ny anjely efa nylasa tamiko fa tsisy overina diraiza am'ireo olona ireo fa raha miala amin'ny sambo reo de vitany am'ireo olona ireo de iny tokoa ny olona nanaraka ny tenin'ny Paoly tsisy niala ny sambo rehefa tsy niala ny sambo ina ny hafaran'izy ireo andin'ny faharoambe efapolo ka hatramin'ny fahaefatra ambe efapolo ary ny miaramila nanao tetika amon'ny mpifatotra fandrao isilomany ireo ka ho afaka fa ny kapiteny tamonjy an'ny Paoly dia nisy sakana azy tsy hanao zay nokasainy fa zay nainy lomano nasainy hirotsaka loka hilomano any amin'ny tany ary ny sisa dia samy manao zay afaka azy na amin'ny hazo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo dia tonga somatsara teny an-tany ety avokoa izy rehetra tonga somatsara taiza ozy izy tena araka izay lazain'ny Paoly zao ny sariny zany ity ny sambo andehanantsika ity ny sambo andehanantsika raha vao misy miala ozy izy ireo dia maty any amin'ny fialana any fa teneny ozy izy Paoly fa ny sambo ty hofefika fa ny olona tsisy hofaty raha tsy miala ato sariny zany dia zao ty sambo ty mitondra antsika makany amin'ny fiainana mandrakizay zany hoe ty sambo ty zany hofefika ity fa ity tsy hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ity hofefika eto tsy akory rehefa ho any an-danitra tsika dia bataina ny fiangonana Mbomanga kely ity dia lasany daholo ny olona ato anatiny ato fa maniny eto ambony tany eto ty amin'ny fiviny Kristy potika sy levona sy raha veto io fa itsika zay mahay milomano amin'ny tenin'Andriamanitra zay mahay manavitra ny tenany araka ny hafatra zay nomena azy ho avitra sa tsy ho avitra ho avitra daholo samy mahay ny soratra masina minompo aminany dia ambinina ianareo ary Jesosy ary na soratra masina zay raha mijery an'ilay vaky tena atao amin'ny Matio tsika dia zao ny zavatra nresahany Jesosy inona moa mahatonga ny mateloa hoe hiala tao anatin'ny sambo andositra satria fa mafy be ilay tafiotra mahay zany ny mateloa manam-pahaizana zany ny mateloa nefa misy kapiteny ao izy ndray nandeha andositra mangingina ohatran'ny ny ary dia zao nolazain'ny Matio azy Matio 10 rehefa nampianatra Jesosy ny amin'ny torotenina taony ny 14 sy ny 5 ny vakitsika ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra na ny mpanompo noho ny tompony fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony raha ny tompotrano no atao hoe Belzebuba tsy mankavany ankonany tsy ho Belzebuba daholo izy menakavy eo zany ry zany dia inona mampatonga an'ilay matelo reo hoe dia hitsoka nefa misy kapiteny ao araka ny calculna sy fijeriny sy fahaizany dia zao efa mahay mihoatra noho ny kapiteny fa ny miala nyty sambo ty ny vahaolana fa tsy ny mipetraka ao fa za fa matelo fa enjana efa manana expérience be da be mahalala ny hevitry ny fanahy am'izany expérience zany za fa mihoatra an'io dia jerevy tsara nge ny akamarony reny le tao anaty sambo ny ala reny mpianatra reny sa tsy mpianatra fa rehefa miresaka izy tsy miseho efa mihoatra ny mpampianatra be da be milaza fa ty tsy hain'ny pastery ty i pastery nge mizao fotoana zao fa tsy mavoaka devoly tsony fa efa ty aminay fanaovanjiro fa inona mitesy ty nefa tsy mihatsika tsony sy ny sisa dia me fotsiny manao mieritreritra n'le izy satria le mpianatra efa mahay zany ampy amin'ny mpampianatra izy raha tonga tahaka ninona izy fa tsy mety zany mpianatra mihoatra ny mpampianatra zany ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra na ny mpanompo no ny tompony fa ampy ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony mihoatra miseho te hihoatra ny mpampianatra dia rehefa mihoatra ny mpampianatra ianao dia efa lasa ianao zay lasa ianao zay hoe za fa mihoatra an'io dia lasa
nefa taditio nivoaka ninny zay voaka ny sambo jereo tsara io ataka ny hazo misy hazo anankiray fototra ngeza be ty efa mijoro ao 20 taona nefa nitsiriny io hazo dia misy sampany betabe io dia tapao ary le sampany iny na miala tao iny sampany anankiray iny dia mipetraha ery za lazaiko aminareo misy raviny iny maitsomaitso iny amin'ny andro atapahan'iny hazo iny sy le sampany niala tamin'ny hazo iny ve androany dia efa malazo iny raviny iny androany ve dia efa maina le hazo fa roviny iny maharitraritra iny vao maina sy malazo fa izy le tapaky mipetraka ry mbola misehotsy zay ngena niala tao mbola maintso tsara sao dia verinareo fa malazo zay fa me malazo sala amin'ny rano mafana ihany io ao ambony afo mangotraka batao iny dia apetrao ity velany eony eo fa tonga dia mangatsika iny rano mangotraka iny tsy kelikely iny voalohany izy mbola izy le niala tambony afo iny mbola tsy zay mbola mangotraka nareo nge tsy mafana noho zay raha nareo nety zao fa mbola mafana tsara izy nomboka ny apitsy efa manoko memangatsika fa mbola mitena zay nge mbola tsy mangatsika fa mbola mafana tsara ihany zay mbola azo androno satria mbola ao ihany ny hafanana mbola matimaty nefa raha le rano nanina farany tena mangatsika tanteraka dia samy mandiny tena hoe jerevy le sampany niala jerevy le maty alohan'ny nitsambikiny niala tao anatin'ny sambo manahoana ny fiainany manahoana ny fiainam-panahany tena nalazo maty zay tsy maty mety isy tena ary ny sasany fa ngata aminareo nga tsisy maty zay ary maheno filazana amin'ny radio hoe filazana manjo dia mandeha ny feokira maty raha rano fa reny maty tao anatin'inony reny tao anaty sambo fa tsy tany ivelany reny atao hoe maty eo amin'ny tompo maty eo amin'ny Kristy ny asany maninona manaraka azy ihany fa sanatry ny vava enao tafala tato mitsambikina tany anatin'ny sambo any anaty ranomasina rehefa mitsambikina ny olona anaty sambo miditra anaty ranomasina izy manonja be io ranomasina io tsy eony eo izy dia maty na miletika ary izy mbola matsiaro tenina izy mbola mitsipatsipaka ihany izy zasa maintsy maty androany tsy maintsy manavotra ny tenako ato dia manezaka izy manavotra ny tena any anaty rano ao arakaraka izay azo ataony eo nefa rano reraka izy ny farany mesepitra amin'izay izy dia efa tsy matsiaro tena tsony torana amin'izay dia maty ao amin'izay izy fa tsy hoe vao mitsipy anaty rano izy dia mbola tonga dia maty tena mbola miorona tsara izy mbola manavotra ny tenany izy toy izy Paoly raharao reo izy tsisy tsambikina vian'io toe-javatra io dia ny avatra apetaiko amintsika fiangonana dia zao sambo andanantsika indraindray milamina ny ranomasina indraindray misafotofoto ny ranomasina safotofoto ny rivotra fadio ny tsambikina inona moa zany fisafotofotonana zany mety misy ady ao mety misy famaly ao mety misy fandray vozon'akanjo ao mety misy miady eo amin'ny komity ao mety misy miady ny komity sy ny fiangonana ny pastera sy ny fiangonana ireo ny miady dia ianao ve nitsambikina ny sambo ianao ny hiala amin'ny sambo nefa niafatra hoe tandremo io sambo ho fefika fa zao tsisy ho fatina iray aza ozy izy ny olona dia ny sarin'izay le sambo rehefa tonga Kristy fefika eto amin'ity tany ity fa ny olona atao anatin'ny sambo aninona daholo azy izy fonjena daholo fa zay mieritreritra hoe za anao sambo anankiray ampidino ny salopy dia sambo hitondra sambo kely anankiray zay afaka miaraka amiko amin'ity sambo ty avia ty dia misy tokoa ny olona nahita kapiteny vaovao dia naninona tokoa lasa anakany fa isaoran'Andriamanitra reo tafaverina misy reny olona reny tena tafaverina misy ny sasany dia ena maso ny tsy verena efa ampidiriny dia volalina tsinona sainy mahay vafa sainy be vafa be mihitsy enona koa zay anareo devoly pastera anareo rehefa devoly efa zao zay koa dia misy ary tena sasany samy teny alika hono miverina amin'ny nalondry hiverina ato izy dia izy mieritreritra hoe tsy ren'Andriamanitra ve zany teniny zany olona miteneny zany fa tena tsy tafaverinao tokoa ianao na andeha mbany lohanao dia misy ny sasany te hiverina fa menatra efa anaty salopy ery amin'ny ranomasina kely ery dia ny olona ry anaty sambo ery dia mijejeren'ilay sambo tena mba mahazo miverina ve zay dia ny anaty sambo koa tsy mahazo
dia menatra. Fa misy ny sasany efa lany ny enatra tsy rarana sara nga hiverina dia miverina izy. Tena famindram-pon'Andriamanitra zany. Fa ireo olona reo matoy izy ireo tafala amin'ilay sambo mihoatra te hihoatra n'inona ny mpampianatra. Za mbola averiko amintsika mihaino adolontsika eran-tany eran'ny Madagasikara, mbola zavatra maro ny zavatra miafina amin'ny boky ny apokalipsy io mbola tsy navokako satria mbola tsy fotoana azakanazy zany, mbola tsy navokako. Ianao nefa hialany sambo alohany fotoana ozy izy Jesosy amaranantsika ny afatra. Matio 10:20. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa zay maritra hatramin'ny farany no hovonjena. Zay maritra hatramin'ny farany no inona izy hovonjena. Fa ty sambo andanantsika ty sambo aravoary ty mafy ny rivotra mitsoka, fa ny lakile tsotra ihany. Ninona vavan'ny olona, ninona tabataban'ny olona, ninona fihetsika ataon'ny olona aminao na toetra ataon'ny olona aminao. Ny tanisana tao hoe miavinavina mifosafosa mangalatra ny fanananao sy ny nama sy ny sisa eo ny fampinana anatiny eo sy ny sisa. Reo ny fampinana anatiny eo fa tsy Jehova tompoinao. Reo ny fotofoto amin'ny ady sy ny sisa fa tsy Jehova tompoinao. Fa zao zay maritra hatramin'ny farany ozy Jesosy no iny hovonjena. Izay maritra hatramin'ny farany hovonjena. Dia amin'ilay tenin'ny Jeremia farany teo mazava be ny tenin'ny Jehova menantsika amin'ny perikopa amin'ny Jeremia 9:7, ilay 9:20. Jeremia 46:28. Aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompokoa Jehova, fa momba anao aho, fa anao dia ho levoniko aza ny firenena rehetra izay nandroako anao, ianao tsy mba ho levoniko. Amen. Dia aza miaya izany tsontsika ahoana tsika misy gazety voaka indray mandeha akatona indray ny apokalipsy dia efa nisy olom-para rehetra mihitsy. Jehova fa milaza tsy ho levoniko zany ty fiangonana ty satria tsisy mitondra ny ty afatra ty raha tsy tsika rery maneran-tany. Amen. Halleluja. Kanefa ozy izy Jehova mba anariko araky ny antonony ihany ianao fa tsy dia avelako fotsiny aloha. Anariko araky ny antonony ihany ianao fa tsy avelako. Zay no mazanak'Andriamanitra antsika. Zanaka ty ianao anarina sy faizina. Ka raha misy kapoka, raha misy famaizana tonga amintsika dia mahasoa antsika zay, fa tsy zany ny alana amin'i Jehova. Tsy zany no itenenana aiza Andriamanitra maninona tsy mamaly, maninona tsy mamonjy. Fefa eto Andriamanitra tsy miova ny teniny. Itsika ny mety miova, itsika ny mety miala amin'ny sambo, itsika ny mety hihoatra ny mpampianatra sy ny sisa, fa Jehova tsy miova. Dia raha fa tsy miova koa tsika dia tsy hovany io teniny amintsika io. Aoka haritra hatramin'inona ozy isika? Hatramin'ny farany, fa zay maritra hatramin'ny farany no vonjena. Fa ianao na tianao na tsy tianao ho alan'ny firenena rehetra ianao. Fa ny tombony ho antsika na haly anazy tsika, tsy ny Andriamanitra ny zareo no Andriamanitra tsika, tsy ny Jesosy ny zareo ny Jesosy tsika, fa ny Jesosy inotsika sy Andriamanitra tompotsika, izy no ombatsika sy arotsika, ka tsy ho levoniny tsika fa ny sambo fefika, fa itsika ho tafita daholo. Ho azy ny dera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Sangantsika ivavaka isotra an'Andriamanitra. Ivavaka isika. Jehova Andriamanitra ray eo, misaotranao ny amin'ny teny fikasana izay nomenao ny fiangonana amin'izao fanamariana ny heritaona ny fibebahana izay niarahanay izay. Naverina novakiana taminay teto Tompo izany afatra izany. Ama olombelona mety manadino izay, fa mbola iverina anaraka izany izay amin'ny radio. Mba andinihana ny tenanay tokoa ny amin'ny hoe inona moa no efa tanteraka anay tamin'ny fibebahana izay nandalovanay ka tsy naharingana anay. Inona ny tsy vitanay ka tokony anaovanay ezaka indray amin'ny taona manaraka. Misaotra Tompo amin'ny teny fikasana izay nomenao anay hoe aoka tsy hiala ivoaka ny sambo izahay, fa ny sambo no fefika, fa izahay dia tsisy na dia iray aza ho faty, fa ianao ny tantana anay. Na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy dia ianao no omba anay.
misaotra koa Andriamanitra ray ny amin'ny teny menao anay amin'ny afatra androany aza matahotra zay fampitahorana rehetra ataon'ny olona marina fa hoalan'ny olona rehetra izay noho ny amin'ny anaranao kanefa hoinao zay mahatratra amin'ny farany no vonjena fa mbola nomenao teny fikasana koa zay raha ho le voninao ny firenena sy ny manodidina sy ny fiangonana hafa rehetra izay kosa dia nomenao teny fikasana hoe tsy mba ho le voniko ianareo tsy ho le voniko mihitsy nefa kosa ho ianao mba hanarinao araky ny antonony ihany izay fa tsy avelanao dia hivalapatra amin'izay mety ho adalana sy ny faratsiana rehetra fa ho hanarinao ihany. Aiza Andriamanitra no misy fitiavana mihoatra an'izany fa engarana manokana izay satria na dia ao aza ny tsy fatateranay dia tsy le voninao tokoa zay fa hanarinao araky ny antonony fa tsy avelanao fotsiny amin'izao. Taioary zao fiangonana zao Andriamanitra eo ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra na lahy na vavy dia hiaino anao raha miantso tokoa izahay, mamaly anao raha mitaraina tokoa izahay, ary dia ianao tokoa niaro anay nolon'ny fahavalonay rehetra reo zay mierina tahaka ny liona tady zay arapany fa raha tsy ianao no momba anay dia efa nataon'ny telomoka tokoa izahay. Ko dia misaotra raha io izany vavaka izany dia angatanay sy tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ho azy ny tera tsy mivoninahitra mandrak'izahay. Halleloia, amen.